Androantsika dia iresaka sujet de fond, tsy resaka dossier na affaire en cours, fa iresaka anao karazana ohatrany hoe analyse laboratoire ny zava-misy eo anivon'ny firenetsika. Eny ary ny lohahevitrantsika androany zany dia ny hoe capture des élites malgaches. Zay zany thème-tsika. Capture des élites malgaches. Rehefa mijery ny fiainan'ny firenetsika isika ino ny problème de fond tsika hoa tsy hiditra politique dans le sens hoe manahoana ny fitondrana, manahoana ny olona, fa miezaka tsika hijery zavatra plutôt académique androany. Hatram'izay rehefa nandinika ny fiainan'ny firenetsika dia zao ny constat hitako. Rehefa nifandimby ny régime nisy hatram'izay teto Madagasikara dia isika rehetra dia samy mahafantatra ary samy ny antsoantso hoe misy ny tsirariny, misy ny injustice miverimberina eo anivon'ny firenetsika. Io injustice io dia ao ihany koa ny corruption. Reo zany ny gangrené ny fiainam-pirenetsika. Ao anatiny koa ny mauvaise gouvernance, ny tsy fahaiza mitantana na ny faharatsia mpitantanana aloha ngamba. Tsy tena fahaizana satria mbola ho resahantsika ny am'izay, fa ny faharatsia ny fitantanana. De zay foana no crise cyclique ny verimberina zany. Nefa rehefa tena nandeha ny fotoana dia zavatra hitako sy azoko tsoahana zany tao anatin'izay dia hoe ireny rehetrareny na corruption zany kolikoly, na ny mauvaise gouvernance zany, na ny injustice sociale zany sy ny korotana politika, dia ny zavatra hitako problème de fond dia zao hoe ireny rehetrareny dia manifestation fotsiny ny vrai problème. Fa rehefa tena atao analyse atao hoe en laboratoire ina ny tena problème à Madagascar raha ny fijeriko azy dia ny capture des élites malgaches. Zany hoe ny fahababoan'ireo élite malagasy. Alatsina amin'ny teny varanana capture des élites malgaches na fahababoan'ireo élite malgache. Mbola faritatsika ilay teny hoe élite satria eo koa anisany miteraka problema eo anatin'izany. Tao ao dia nalaza be le voambolana hoe capture d'état. Iny resaka politicien iny na ny mpitondra izay nanao capture d'état nanararoatra ny fahefana. Fa mbola amiko mbola manifestation an'le vrai problème ilay capture d'état, fa tsy ny capture d'état zany ohatrany karazana mialatsiny ohatrany hoe hitanao anao mamokatra voa de le voa efa marary, misy fahalovana, misy fahasimbana, de manondro hoe misy problème zany lay hazo. Dia ny mahatonga ny capture d'état dia ny capture des élites na ny fahababona n'ireo élite malagasy. Faritatsika am'izay hoe izarya no atao hoe élite satria hoe marina zany ventilateur zay ngambany. Ny élite eo matsy mampisy adevitra be izy ny atao hoe élite. Eo de tokony faritana tokoa lay teny hoe élite. Ao ny atao hoe élite cognitif, mialatsiny amin'ilay terme. Zany hoe ireo élite ara-tsaina. Ao anatin'izany ny avaram-pianarana. Ny avaram-pianarana koa mbola misy klasy sy sokajany maro samihafa, ireo intellectuel rehetrarehetra. Ao anatin'ny élite cognitif ihany koa ireo penseur, zany hoe ireo olona izay mi-influencer ny fotom-pisainana ny rafim-piarahamonina ao Madagasikara. Misy zany na ataontsika hoe leader d'opinion. Ao anatin'ny élite cognitif ihany koa ny ireo atao hoe ray aman-dreny na ara-drazana zany
tsy voatery hoe olona nianatra amin'ny université ihany a na ro ray aman-dreny ara-panahy na ro ray aman-dreny ara-piarahamonina ara-pivavahana samihafa dia ao anatin'ny élite cognitif ary ao reo technicianna izay mampandeha ny toedra ara-pirenena na ny amin'ny administration zany peu importe zay sehatra misy azy. Ireo zany no regroupena atao hoe élite cognitif groupe anankiray. Fa etsy amin'ny ankilany koa de misy ny atao hoe élite de gouvernance na ireo élite ny am'ireo atao hoe manam-pahefana rehetrarehetra. Ny olona manam-pahefana tsy voatery olona nianatra, tsy voatery hoe élite cognitif fa noho ny décision politique na ny régime na ny situation politique dia mipetraka ny élite de gouvernance. Ohatra zany ny mpitondra zany zay voafidy na voatendry, mety zany koa reo rehetrarehetra manana poste de décision rehetrarehetra. Ny poste de décision rehetrarehetra tsy voatery hoe filoham-pirenena ianao, tsy voatery hoe maire ianao, tsy voatery fa ohatra anao hoe chef Cisco, ohatra anao hoe chef ZAP, ohatra anao hoe chef Fokontany, sisa zany. Zay olona manana poste de décision rehetrarehetra dia ao anatiny tao élite de gouvernance. Ireo groupe na élite aroa reo a matetika tsy mifanaraka fa misy choc mifandona zany. Ny élite cognitif intellectuel, ny penseur, ny ray aman-dreny, ny technicien, reto ny élite cognitif. Ny élite de gouvernance reo olom-boafidy, olom-boatendry, reo manana poste de décision rehetrarehetra atao amin'ny ilany. Dia rehefa mifandona reo matetika ny élite cognitif dia tsy manana ataontsika hoe mainmise eo amin'ny fiainam-pirenena fa ry zareo élite de gouvernance no tompon'ny décision. De rehefa mandray fanapahan-kevitra l'élite de gouvernance tsy mitenir compte ny tolo-kevitra omeny reto élite cognitive reto dia miteraka frustration aty amin'l'élite cognitive hoe atao inona fotsiny zany zahay, atao décor eo amin'ny tanàna. Vice versa koa ny élite de gouvernance koa dia matsiaro en danger fa hoe tandrotandroany reto élite cognitive reto ka miteny hoe zareo tsy mianatra, tsy nandalo fianarana T2 zay ho le terme mandeha, dia alay-panahy ampiasa force, ampiasa sandry, ampiasa autorité mba hampanginana an'ilay élite cognitive. Reo zany no fandona ao anatin'izay. De io tonga am'le fomba fiteny hoe rehefa miady ny mpivady de ny zanaka no voaporiporitra eo afovoany. De eo am'izay zany le problème, misy capture des élites zany hoe azo lazaina hoe voasambotra na babo ny tarika. Babo dans le sens hoe tsy afa-manoatra zany ao anatin'ilay situation misy. Anome ohatra tsika na endrika natao hoe élite, capture des élites na fisamborana ireo élite. Ao zao élite cognitive zay mahafantatra ny atao hoe potentiel ananany manoloana ny réalité du pouvoir dia fantany zany hoe tsy any aminy fahefana fa any am'reto élite de pouvoir reto. De ina zavatra ataon'ny élite cognitive maro anisy, mivarotra ny fahaizany am'ireo zay masaky ambony kokoa noho izy. Lasa mivaro-tena zany, mialatsiny am'ilay terme, mivaro-tena any am'ireo élite de gouvernance. Zany hoe zay no mahatonga le corruption intellectuelle. Mbola tsy miteny hoe corruption ara-bola tsika. Fantany tsara zao fa tsy manara-dalàna na tsy araky ny rafitra na tsy araky ny loi scientifique ny zavatra atao eo am'le firenena fa voatery izy manaraka satria izay ohatrany manao lavanty zany hoe au plus offrant izy ny olona afaka anome
satria reo no manana ny fahefana. Vokany ireo élite de gouvernance reo na reo gouvernant reo de tsy objectif atsony kory zareo amin'ny fitondran-draharaha fa ninona nataony manangona an'ireo élite cognitif reo izy ataony aingo tanàna. Ohatra zany zao hoe ataony conseiller technique, ataony DIRCAB, hoe kazena quelque part daholo ny élite cognitif mba ho fanampenam-bavaka fa tsy ampiasainy. Ao ve le élite cognitif koa mivaro tena satria fantany fa tsy manana main mizy izy de bon amidiko ny azy zany ny titrako lay fahalalako lay lazako hoe spécialiste any am'izao de rehefa tonga eo amin'ny toerana izy tsy afa manao ninina satria nilaivan'le élite de gouvernance azy de juste mba afahana milégitimer fotsiny lay fitondrana na ilay pouvoir misy eo am'izay toerana misy azy. Donc zany lasa aingotrano fotsiny ny élite cognitif. Vokany de fantatry ny élite cognitive tsara ao Madagasikara fa ny antony ianarany dia mba azahoana poste ao Madagasikara. Mianatra mafy aho, manana diplôma aho, mba ho lasa DG, mba ho lasa SG, mba ho lasa DIRCAB, mba ho lasa conseil technique, sensisa fa rehefa tonga eo dia fantatro tsara koa nefany fa tsy hiaino mihitsy ireo lehibeko patron politique ako. Tsy haino areo fa ilainy fotsiny atao façade, atao écran eo aloha mba ahafahana ny mialatsiny amin'ny teny vahiny miamadoe ny vahoaka hoe hitanareo fa manan'olona tsika. Jereo tsara ngehatra am'izay ny resaka nomination na gouvernement de rehefa mandeha ny nomination gouvernement dia rehefa vakina daholo ny CV sy ny parcours n'ireo ataontsika hoe olona eo amin'ny nazo poste na ministre. Bon, misy ihany maningana zany le anaovan'olona vazivazy le diplôma zara fa misy fa ny majorité dia olona mianatra. De raha miaino an'ilay le programme ianao zany hoe zao daholo ny diplôma an'le olona reo dia tokony hoe hanao raha reto fa gaga ianao rehefa aveo fa ohatrany tsy mahavita ny minina kory re olona reo rehefa aveo. Pourquoi? Nisy fotoana za ho anareo zay mpanaraka ny page dia efa niteny eo page zany mety moa TikTok mety hoe tsy mbola maharaka eny zavatra lazaiko ary amin'ny page RGL ihany moa zaraiko ato amin'ny TikTok ho anareo ato amin'ny page ihany koa dia niteny aho hoe fa maninona ho ahy ireo avaram-pianarana malagasy na reo élite cognitif avaram-pianarana fa tsy ny avaram-pianarana ihany fa ohatra ny ray aman-dreny ara-drazana na koa ny hoe ny ray aman-dreny mpiarahamonina na koa reo ray aman-dreny mpivavahana. Maninona reo élite cognitif reo rehefa nanohy fianarana taty ampitan-dranomasina ohatra na tamy toerana maro samihafa ka rehefa miverina ao am'le monde du travail am'izay izy de ohatrany hoe sanatrian'zay ohatry ny olona tsy nianatra. Pourquoi? Manana PhD izy, manana doctorat izy, manana masters izy. Za tsy miresaka an'le hoe olona tsy mianatra de nomena amin'ny poste de normal le izy amiko zany reny tsy mahagaga fa ny any tena mahagaga ana de hoe misy olona tena eo am'le toerana tokony hisy azy nefany tsy miproduire an'le fahalalana zay ananany fa ohatrany hoe olona tsy mianatra izy. Inona ny mahatonga an'izay zavatra zay? De mety hitentsika hoe tsisy motivation karama. Oui, fa tsy zay ihany. Mila dinina alalinna lalindalina kokoa. Inona lay olana mahatonga an'le capture amiko zay le atao hoe capture d'élite zany hoe voafatotra zany le élite atsika. Sy politika ihany ty resaky ty hoa fa idira ezahantsika zany isolena le politika fa idirantsika koa ny lafiny tena hoe analyse plutôt académique. Inona no mamatotra an'le élite malagasy tsy misepanouira na mivelatra be. Eo ny politika, eo ny raha matahora bien sûr fa na le olona zay eo amin'ny fitondrana azy nefa manana le compétence maninona tsy afaka tsy afaka fa tsy manolotra le fahalalana.
ao ve eo zany izy de rehefa nandinika aho dia ireto misy teboka vitsivitsy zay tsikaritro ny olana anankiray ny formule raiky po zany omeko anareo de zao hoe mianatra ny maro amin'ny gasy ty zany tsy problème na compétence ny problème ny malagasy ary tsy problème na potentiel ihany ko tsy any le izy fa raha ny fijeriko azy personnellement dia ireto zavatra reto no azoko amezana azy voalohany a dia ahoana ny afahana manao transfert de connaissance knowledge transfer ozy ny teny anglisy makany amin'ny atao hoe conversion de la connaissance zany hoe ilay connaissance bolongany be brut le fahaizana le savoir ngeza be ato zany ahoana ny i convertisiavana an'le izy ho lasa any amin'ny masse populaire ka hiteraka ny atao hoe knowledge mobilisation knowledge transfer makany amin'ny knowledge translation zay vao makany amin'ny knowledge mobilisation zany hoe fahalalana bruta ny anaranao iny ahoana ny transferenao zany makaty amin'ny vahoaka problème amitsika be ny olona belo be ny olona nianatra fa mijanonao amin'ny stockage bruta fotsinao le izy ahoana ny transferenan'io mba ahoana ny transferen'io makany amin'ny olona tsy maintsy mandalo ny atao hoe knowledge translation zany hoe ny fahalalanao zany tsy maintsy traduisenao convertisenao ho potable ho azony olona sotrona satria tsy possible raha lay fari-pahalalan'lay vahoaka na le situation na le contexte misy amin'ny firenena hampiarana an'io fahaizanao greda be io ohatra ny ohariko amin'ny pétrole ihany io hoe le pétrole brut amin'ny tenitsika hoe misy pétrole mora be ry ananina de mbola le pétrole lourd zany pétrole lourde de le mainty be iny ahoana iny tsy maintsy mila raffinerie iny diovina mba ho afaka ho consommer ny olona zay zany izy lay knowledge transfer zany lay le pétrole brut aveo iny tsy maintsy mila raffinerie ahoana ny traduisena an'iny mba ho lasa zavatra azo consommer ny olona knowledge translation zany hoe ahoana ny convertisiavana an'iny ho zay rehefa convertisiavanao zavatra ho accessible ho amin'ny vahoaka ahoana am'izay no afahana mamadika iny ho connaissance mobilisatrice ho connaissance mahatonga mobilisation le vahoaka fa hatram'izay masy tsika nieritreritra hoe tsy ampy manapahaizana ny malagasy c'est pas un problème de stock de matière grise tsy hoe tsy ampy matière grise Madagasikara tena manana varam-pianarana be deabe Madagasikara tsy hoe problème na compétence ny problème Madagasikara fa ny problème dia tsy tafavoaka ny manao an'le izy convertisiavana makaty amin'ny olona de aveo micréer mobilisation nolazaina foana masitsika hoe ao anatin'ty resaka ty hoe vendrana ny malagasy zay foana moa le terme mivoaka fa za manokana manana ny définition le atao hoe vendrana rehefa tena nandinika tsy resaka hoe tsy fahaizana tsy resaka hoe T2 misy une partie ny fa kely fa le mahavendrana atsika da ataoko anatiny koa ny tenako ataoko itsika dia tsy resaka compétence na hoe potentiel ho azy satria be deabe mamiratra fa tsy tafavoaka atsika ny mamadika le fahaizantsika mba ahafahantsika mobiliser vahoaka eo ny hitako hoe misy chance anangeza be le élite cognitif tsy mipasy makany am'le masse populaire le izy fa mijanona lasa ohatrany hoe mialatsina lasa secte na intellectuel hoe ny intellectuel zany any ny élite cognitif any de ny vahoaka any de misy antsana eo anelanelana eo donc zany
tokony mbola misy courant na élite afanotelo ny tokony atsangana. Misy zany le élite de gouvernance, de avy eto ambany eto le élite cognitive, de le mamepita makaty amin'ny vahoaka am'izay a, eo no hitako hoe misy banga. Eo am'le banga eo a, eo no ilaivana ny olona raha fahitako azy atao hoe bâtisseur. Hoe ny zavatra ny anarako tany amin'ny université sy tany amin'ny faculté, ahoana ny traduiseko an'izay mba mahatonga ho lasa bâtisseur eo anivon'le fireneko. Zay. Io le mahavendrana atsika. Raha zay ngamba lazana azy. Tsy tafavoaka atsika ny mitraduise an'le izy ho lasa ino am'zany lasa connaissance de mobilisation ny vahoaka. Fa mijanona fotsiny ho connaissance académique, mijanona fotsiny ho connaissance brute, dia mirehareha atsika hoe zay mianatra, nareo tsy mianatra, nareo tsy mila mianatra gasy fa raha tsy mianatra tsy tafavoaka. Oui et non. Mbola misy zavatra anankiray ngeza be hoe manahoana tsy tafavoaka atsika mitraduire an'izy ho lasa connaissance de mobilisation aty amin'ny vahoaka. Izay zany le zavatra tiako ifampizarana antsika androany, tsy hanao zavatra lava fa manome anareo fitenenana sehatra satria mino fa mety manan-kevitra koa ianareo atena fa tsy hoe mety, dia mampirisika anareo hoe midira ao anatin'ity ty groupe ity anareo ato amin'ny TikTok raha te hana, dia cliqueo eo am'le sarin'olo anankiroa mangataka hiditra mivantana, dia afaka manao hevitra. Toy zany koa nareo ato amin'ny Facebook, fa alohan'izany dia misy zavatra kely tarikevitra fotsiny no ataoko zany a, zay tiako hitaretana atsika dia zao hoe misy mécanisme zany a tokony mbola apetraka, le mécanisme de transformation le savoir ho lasa connaissance collective. Le savoir zany mbola ho ana clan n'olona vitsivitsy, zany hoe ireo intellectuel, ireo nianatra reo avaram-pianarana. Dia io fahaizana io a ahoana ny afahana mitransforme an'io lasa savoir collective. Ahoana ny transformer tsika le stock de connaissance ho lasa développement collectif, hiteraka fanavaozana eo amin'ny lafiny institutionnel sy hiteraka fanavaozana maharitra. Izay no olana fahitako azy tsy tafavoaka hatram'izay fa tsy hoe vao zao ihany, ka atolotra atsika eto izay tar-kevitra izay. Anaraka izay no zava-misy. Dia efa mandeha ny feo fa de zao no zava-misy ka ataoko ahoana fa micro raha ty efa nataoko eto amin'ny ilany eto. Afaka miditra zay te hiditra zany.